Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana mpamalala no ianona amintsika amin'izao fotoanan'io izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana. Andramoka izaho a ny Aki radio, ny Aki media, ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana, ny groupe izay maharesy a. Dia amin'ny fifaliana irabanantsika tsirairay avy a izay tonga miaraka aminay eto indray amin'ity androany ity. Raha tsy diso aho raha tahiry mareo no titako niditra voalohany teto tahiny Jesosy se a tahiny tompo raha tojo a raha tery ralibenja anabavy aina anabavy tsikirakoto a ememanampo Sandrine Erika Berty Sava Olokaraja Mandimby Yama Rodine Marie Fifaliana Fita Ekaraka Mama Valtina Mioraka Marijo Mama Valtina Fifaliana Fita efa voateny teo tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra amin'ny fifaliana lehibe indray no iarabanantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao a. Dia feno fifaliana tokoa ny fo mahita antsika rehetrarehetra tonga eto indray androany a. Provy izany fantahin'Andriamanitra tsika androany a. Dia tonga soa tsara rehetra satria taddio fa misy olona tsy tonga teto androany a. Misy olona velona izy omaly fa tsy eto intsony izy androany a. Fa tsika tetontsika maly a dia mbola eto indray tsika androany a. Dia omentsika an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany. Milohan'ny zavatra rehetra aloha ary a, raha androany anao vao niaraka taminay a, dia tetenanao foana hoe tonga soa ianao a, ary tsy diso ady rehetra akory ianao a raha tonga eto a, fa toerana natao ampaherezana anao mihitsy azo fandaharana izao. Ka dia maritatra amin'ny farany fa hiaraka tsika amin'ny adiny iray sasany latsaka eo a, dia ifampahery tsika, hihaino vavaka tsika, ifampahery isika, ka dia mahereza daholo ary a, aja sika patitsilo avy litina mampionina izay rehetra mbola tsy voarava teo nareo ambadimbadika ao a, dia tahin'Andriamanitra daholo nareo a, fiatana tompony hanapaka anantsika tsirairay avy. Mino any zavatra rehetra aloha dia andaontsika aloha hivavaka ho an'izao fandaharantsika izao a, ka andao ampandrosoantsika ny anabavintsika felana rakoto a hitondram-bavaka an'izao a fandaharantsika izao a. Dia andao ary izy ampandrosoantsika tahiny tompo anabavy felana rakoto. Dia mbola mamerina fiarabanantsika rehetra indray a tratrizao alina izao miaraka hivavaka tsika. Misaotra anao indray izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra raha mbola afaka miantso ianarana amin'ity alina ity. Mamindrafy fo Andriamanitra fa ny fahotanay ny hevitra mampitsaraka anay ianao, fa mahatonga ny tavanao tsy hitanay. Ny famindraponao Andriamanitra no andrafitao fandaharana izao. Amin'irao fo ny fotoana androany arovy ny fifandraisan'ny fitaovany tsirairay avy izay andrainjara eto Andriamanitra. Ombay ny famindraponao avokoa Jesosy a, ny fifandraisana taroby mba tsy tapatapaka Jesosy a, fa tonga any amin'ny tsirairay avy. Satria maro ireo tokantrano maniry sy mangeta eto izao fandaharana izao. Ko dia fantatra tompo amin'ny fifandraisanay aminy. Jereo amin'ny fomba manokana ihany koa ny mpiaino mba aharitra sy mianay amin'izao afatra izao. Misy ny horesy lahatra na dia teny iray mbavamonjy aza Jesosy a. Misy ny ahazo hery indray. Ireo tanana miraviravy, ny malemy ahazo hery, ny kivy ahita fahazavana indray amin'ny alalan'izao fotoana izao. Ireo ihany koa Jesosy izay hivavaka ho an'ny firenena tompo. Tena ataovy ambavan'izany mpanomponao izany koa ny hivavaka ho an'ny firenena Jesosy satria ilainay izao amin'izao fotoana izao a, mba ahazoan'ny firenenay mahazo famindrampo sy fiadanana ny vahoakanao. Dia ireo koa Jesosy ireo namanay izay mba te handray izao fandaharana izao kanefa mbola any amin'ny toerana maro samihafa azy Andriamanitra, dia mpanidian'izy ireo mba ho tonga soa tsara. Dia apetraka hifenao ampelantananao Jesosy a, mba ho voninahitra ianaranao. Mankasitraka ry rainay tsara indrindra. Alleluia, amen. Alleluia. Vavy felana rakoto tsika ato anatin'izay vavaka izay a, zoko felana rakoto. Dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao a. Dia andao ary tsika aloha hihaino hira e. Milohan'ny hiomankomana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra, andraisanao baiboly a, andraisanao toerana, dia aloha tsika hihaino hira izay
efa fahintsika matetika tokoa izy tya androany moa de ny anabavitsika no itoriteny voalohany izy androany nitoriteny eto a de zao a mba ampaherezitsika izy omaly a voalohany anabavy Marie-Jo nitoriteny a de androany ndray a anjarany anabavy Berta ny itoriteny amitsika ampaherentsika voalohany a de ampaherezitsika izy a rehefa avy eo a fa zao andaloha ataotsika ty irity a ira zay natao tamin'ny batisany moa ity irity a de ndao ataotsika ho voninahitra Andriamanitra izany ira izany a de miomantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo meno finaritra ary raisiko ny raha halleluia Inti ao Jesosy iantsampy eo amin'ny Jesosy retsika iantsampy aminao ampototry ny azo fijaliana ampototry ny azo fijaliana no iankofako sotra Jesosy ny raha zay nalatsakao tompo de tsy horaraka antany fa horaisiko hikorina tompoko anadio ay amen Jesosy inty ao Jesosy zaotsika tsampy eo amin'ny Jesosy miantsampy aminao ampototry ny azo fijaliana ampototry azo fijaliana no iankofako ny raha zay nalatsakao tompo de tsy horaraka antany fa horaisiko hikorina tompoko anadio ay tsika rehetra hiara-drainy rano Jesosy androany horaisiko ny raha zay nalatsakao anadio amen raha te andova any Jerosalema raisy ny rano Jesosy Tsampi amini lalimbuanao kau juvenira zay nalatsakao ufuti anjupika kau volahatra anduvani fiainana marakeza raisy ny rano Jesosy Fa
Aoravana malala, alleloia, arak'izany izy zany a. Raha te handray ny raha te ho any a Jerosalema vaovao ianao a, raha te handova ny Jerosalema ianao ravana malala, de tady idio e, fa tsy maintsy mandray ny rahan'i Jesosy ianao a, fa raha tsy zay de tsy makany amin'ny ray ianao. Fa izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana, ary tsika tsy tokony ho tafiditra any a raha tsy nohony amin'ny rahan'i Jesosy. Ka raha ny rahan'i Jesosy ny tsy raisitsika de efa tsy tafiditra ny raha teo tsika. Mikasikasika an'izany indrindra no toritenenotsika androany a, Anabavy Berta hitondra antsika tenin'Andriamanitra androany. Tena tsindrin-doana mihitsy izy izarana ity tenin'Andriamanitra ty amintsika. Fotoana moa, alleloia, efa ela izy ny naniry, vita soamantsara ny batisany a, de tonga izy hitondra ny anjara birikiny a amin'ny fanompony an'Andriamanitra, alleloia. De mino a, tahaka anazy koa mino androany fa mba hampahery anao ny toriteny entiny voalohany. Ho avy ndray koa ny fotoana atsiarovanao misy olona hiteny any ariana any, nisy toriteny ohatr'izao henoko voalohany tamin'izaho vao tonga teto, de io no nampahery anahy, alleloia. De ozy tsika amin'izany hoe jereo toriteny Anabavy Berta voalohany, de ho tsofintsika rano izy aho itsika mbavaka izy a, ho tahaka an'ireo zoky eo aloha rehetrarehetra izay efa mandroso a, me mitombo amin'izany fitoriteny zany, de itsika mbavaka izy. Tany tompo Anabavy Lantony Irina, Noely Fanto, Lovasoa, Tahiry Mario efa hitako teo a, Aina, Rasoanantenaina, Angela, raha tsy diso aho ohatry ny voandresaka tamiko teo, Anabavy Felina Rakoto, Anabavy Preta, Anabavy Sonia, Arapekidôly zay hitako aloha Faly Rahiritovo, zay any ambony any aloha, Jerira Bary, Lantony Irina, Itody Raonisoa, alleloia, Lovelitina, Tahin Jesosy tsika rehetrarehetra. Eno tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika, raisiny baibolinao a, de ndao tsika hoentiny Anabavy Berta hieno a toriteny. Tahiny tompo a, Anabavy Berta. Tahiny tombosika rehetra, raisiko fahasoavana ho ahy ry Ava Malala no tondra ny tenin'Andriamanitra androany, ny amin'izao takariva ny amin'ny vafoka fiambenana izao. Ny teny izay ientintsika hifampaherezana androany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko faraky amby efapolo ny andininy fahasivy. Isaia toko faraky amby efapolo ny andininy fahasivy, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoiko avy tany antsisiny ka nilazako hoe mpanomboko ianao, efa nifidiko ka tsy mba nariako. Halleluia. Zay ny tenin'Andriamanitra zay ry Ava Malala, tena nakasiky ahy ary nampahery ahy tamin'ny fotoana izay mbola nampalemy ahy, tamin'ny fotoana izay mbola tsy nahalalako ny bebe kokoa an'Andriamanitra. Ka androany zao dia andesiko hampaherezana anao izany teny izany. Atsika tsirairay avy ry Ava Malala dia olon'Andriamanitra isika, ary efa notantana an'Andriamanitra atsika nezaneza ny toerana izay misy atsika tsirairay avy, dia tian'Andriamanitra no hiara-mandeha amintsika, tian'Andriamanitra no hanompo azy amin'ny fofeny fitiavana, satria raintsika izany Andriamanitra izany. Ary Andriamanitra koa manaiky fao na dia mpanota aza isika kanefa ny raisiny ho mpanompony. Fahasambarana ho antsika ry Ava Malala izany faneken'Andriamanitra ho tantaniny izany. Fahasambarana ho antsika ry Ava Malala no naneken'Andriamanitra ny fidiantsika ho mpanompony, ary tsy hariany zegny atsika naizanaiza ny toerana zay misy atsika, naizanaiza ny efitra zay misy anao amin'izao fotoana izao.
mampahery anao androany fa tsy hanary anao Andriamanitra fô hitantananao izy ary efa nofidin'Andriamanitra ianao anio ka ho mandrakizay eo ampelatanan'Andriamanitra ny fiainanao sy ny hoavina rehetra ka aza manana yahy ianao na inona ny olona zay manjady eo amin'ny fiainanao amin'izao fiainana diavintsika zao ry Havamalala tena anatin'ny adisarotra isika kanefa raha Andriamanitra no miaraka amintsika raha Andriamanitra no itokintsika raha Andriamanitra no hanteherantsika hisampizantsika dia ho maivany amintsika izao fiainany sarotra mandalo eo anoloantsika izao ary mbola miteny Andriamanitra izay manome fanantenana ho antsika any amin'ny Jeremia 7:7 ny andininy 7. Jeremia 7:7 ny andininy 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoia dia ho valiko ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saropantarina izay tsy fantatrao. Antsoia dia ho valiko ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saropantarina izay tsy fantatrao. Haleluia. Andriamanitra tsy manary atsika ary mieky ny amin'ny fotoana rehetra zay iantsontsika azy satria izy no mpamonjy antsika, izy no raintsika izay tena mahita atsika ary miantsoantso antsika izy mba hanompo azy ary hanaiky ho tazoniny mandrakariva eo ampelatanany atsika mba tsy ho very amin'izao fiainan'izao tontolo izao. Izay ny teny zany ry Havamalala dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany dia ho antsika kosa ny fiadanana. Haleluia. Amen. Tiana Jesosy. Haleluia. Soatra betsaka anampavy Berta foy fa za miny fa voarainao zany kalma be izy mitory kalma be izy miteny dia mahafinaritra be fa tena voaraintsika le teny izay lazainy amintsika hoe ny amin'ny tantanan'Andriamanitra ny mpanompony. Haleloia. Rehefa kitsika le ten'Andriamanitra teo manao hoe ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay novodiko taranaki Abrahama sakaizako. Eto zany dia misy zavatra mampifamatotra tsy ahafahan'Andriamanitra miala, misy anarana mampifamatotra izay tsy fon'Andriamanitra ngery amin'ny mpanompoko, Israely mpanompoko, Israely mpitolona, Jakoba izay novidiko. Jakoba moa dia mpamingana, mpamitaka, novidiko fa reo rehetrarehetra ireo taranaki Abrahama sakaizako. Tanao misy zavatra mampifamatotra izay tsy hahatonga an'Andriamanitra. Haleloia. Anary andretolona izay voalaza ireto. Misaotra anareo ny anabavy Berta amin'ny fankasitrahanareo paherezy mihitsy izy fa raha zany ny fanombohana azo antoka mihitsy fa tena ho tsara foana tsara foana ny toriteny izay hoentiny dia paherezintsika izy fa tsy ho raha mihitsy izy ho tonga toriteny lehibe tena efa tsara zany za tena mahita tena mety zany. Haleloia. Dia ianao zay efa notantany kosa ny ten'Andriamanitra eto zany aloha tsika mahita an'izay le hitanao le fomba niantsoan'Andriamanitra zay, hitanao mihitsy hoe olona tsy farian'Andriamanitra zany, hita mihitsy hoe olona ao am-pon'Andriamanitra. Hitanao na le razam-be tany lotany ary dia hoy izy Andriamanitra hoe sakaizako. Ary milaza anarana daholo mantsy ireo zavatra ireo. Israely dia efa voalazantsika fa ny atao indikany hoe Israely dia mpitolona amin'Andriamanitra. Dia
mpitolona amin'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra re mpitolona amin'Andriamanitra mpanompoka zany hoe fa nisy zavatra tantara ny famatorana atao de etreto hoe Jakoba zany anarana ratsy mantsy le Jakoba zay ratsiratsy le Jakoba satria hoe mpamingana zany a mpamitaka mpanina avy mpisolokoloky mpandaingalainga fa zao ny fandriavana mbola tenen'Andriamanitra ihany hoe ry Jakoba izay no fidiko fa Andriamanitra tsy nifidy ny tsara ihany fa ny ratsy koa rehefa nisy any am'le tenin'Andriamanitra efa nitoriko izay fa tsy ho jerentsika androany manjary lava ny fotoana rehefa misy an'ilay fanasana le fampianarana nataon'i Jesosy momba ny fanasana ny amin'ny fampakaram-bady de rehefa tsy nety tonga ny olona nasaina de nalefa n'Andriamanitra nalefa n'lay mpanjaka tompon'ny fanasana ny mpanompony andeha hoeny amin'ny sampanandalana de hijery ny olona rehetra eny de niteneniny tam'izay fa eto avokoa asevo mankaty daholy na ny ratsy na ny tsara izy tsy niteneny na ny tsara na ny ratsy hoe ambanimbany zavatra ny ratsy fa na ny ratsy taloha matetika ny zavatra voatenitsika voalohany de zavatra hoapotsika na ny ratsy na ny tsara efa tsara fa na ny ratsy aza tena eto aty mahavariana fa tsika reto ry havana ratsy tsika ianao io zaty ratsy daholo tsika fa ny zava-mahafinaritra na de ratsy azy tsika de nofidian'Andriamanitra tsika aona mahatonga anao nofidiana hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianao zay efa nitantaniko avy any amin'ny farany tany ary natsoko avy tany an-tsisiny ka ilazako hoe mpanompoka ianao zaka hoe misy sary vitsivitsy asehoako anao reto raha no manano ty fandarana ty de mba asiako misy sary kely asehoako anao ty sarin'ny tempoly izy ty azavaiko kely aminao raha mahita ny sary io tsika mety lavilavitra angamba ny fahitanao azy fa ezahako vakiana aminao am'izay mazava aminao ny dikan'io sary izy efa asehoko anao io androany ireo io ny atao hoe tempoly io tempoly daholo io hatrany tokotany hatrany amin'ny tiany tena anatin'ny tempoly de reto anatin'ny rehetrarehetra reto misy fizarany daholo ito ato tam'izany ny tempoly zany ato ny vehivavy ato ny kianjan'ny vehivavy ato zany ny vehivavy rehetrarehetra no mivavaka ny tena ara-baiboly raha efa nivavaka tamina fiangonana misy fiangonan-dehibe manao ohatr'izany de indrindrandrindra koa ny fiangonana fifohazam-panahy indrindra ny fiangonana mitandrina ny andro sabata ohatra antsika zao de rehefa mivavaka de misaraka ny toeran'ny lahy sy ny vavy avy aty ny lahy avy aty misy antony be mihitsy satria resaka fahamasinana le izy de efa hatram'izany mihitsiny nohatra zany de ato zany nikanjan'ny vehivavy ao ny vehivavy no mivavaka de tony moa zany misy atao hoe lalana mitafo de ato indray ny tiakanjan'ny Israelita atondreo zany ny lehilahy de ato koa ny lehilahy mivavaka de ty ampovoany ty am'izay natokana ho an'ny mpisorona de tia ny atao hoe ty aty zany ny fandorona ny fanatitra io zany ny fanatitra ny dorana io naovana fanatitra zany rehefa manao fitaom-pivavahana de tia ny lalatsara miditra makao amin'ny tempoly de ty eto ny atao efitra masina fitoerana masina na efitra masina de ato amin'ty ety le efitra lalina indrindra io ny atao hoe efitra masina indrindra zay moa ny antony nazavako antsika andrany tony
kianja mpisony eto zany mpisorona ny mpeno eto kianja mpisony eto ny mpisorona eto zany mpitarika fotoana sy ny mpitoroteny tamin'izany de dia no atao hoe tempoly de misy zavatra maromaro ao a misy a ny toerana hoe famonoana ny biby atao fanatitra misy ny tavin-drano lehibe le fanasana tanana rehefa miditra ao anaty fiangonana de zany fa zany de hafa fa ny tiako teninao zany hoe reto ato zany ny atao hoe tempoly de ao zany ny olona no mivavaka ato ny vehivavy ato ny lehilahy ato ny lehilahy sasany de ato ny lehilahy sasany kianjan'ny Israelita de eto ny mpisorona manao fanatitra de mpisorona berery ihany no miditra ato anatin'ity efitrano kely izay efitrano izay atao hoe efitra masina indrindra fa izao ny tena tiako hatongavana tsy reny rehetrarehetra reny fa ity ty zavatra ty eto ny atao hoe kianjan'ny jentilisa io kianjan'ny jentilisa io ry havana de teo no nijoro ilay lehilahy anankiray mpamoretra de hitanao nisy an'ilay mpamoretra anankiray ny tehatratra ilay tsy sany niditra atao amin'ny tempoly izy fa teo izy no nijoro de tsy sany indrandra ny lanitra kory izy de niteny izy hoe mamindrafo amiko mpampanota laza izy mivoaka eto aloha ny mpanjaka ihany no miditra sy mivoaka eto ty fialofan'ny Solomona misy vavahady maro isaky ny rirany ny zavatra tiako hatongavana de zao eto amin'ity toerany ity ny jentilisa no mivavaka eo raha misy jentilisa zany te hitady an'Andriamanitra de tsy manana droit hiditra ty izy ny ato ny zanak'Israely ihany no mivavaka ao ny zanak'Israely rehefa tsy zanak'Israely zany ny tsy zanak'Israely de tsy ao anatin'io misy sary ray asehoko anao ndrengy io indray zao misy sary anankiray iny resaka tempoly fa ity indray tsy haiko nahitanao mazava tsara io ny sary tanin'ny Palestina reo ny foko 12 reo hitanao reo ny zanaky Jakoba 12 lahy reo daholo izy reo mety kelikely ngamba ny nahitanao soratra tondry Asera tondry Manase tondry Isakara ry Gada ry Efraima ry Zebulona ry Naftaly ry Dana ry Joda ry Robena ry Benjamina reo zany no voafaritra ho firenena masina de hitanao am'izay tony zavatra rehetra hitantsika tony reny mamaritra ny faritra ny reny ny atao hoe eny an-tsisiny ary ny atao hoe lavitra de tony rehetrarehetra tony tanàna rehetrarehetra sy izay mbola lavitra noho izany iny aza ry tiako hatongavana ry havana malala ny zavatra tiako hatongavana de zao ny ten'Andriamanitra de nilaza tamintsika manao hoe ianao zay efa notantaniko ka avy tany amin'ny farany tany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 9 haitsika tsara zany tantara zany zany teny zany vakitsika ny asan'ny apôstôly toko 1 9 niafatra nataon'i Jesosy niafatra nataon'i Jesosy alohan'ny akarany ho an'ny mpianatra de zao fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodisy sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany nahazo mission zany ny apôstôly teto miandro fanamasina sisa de niainga rehefa tonga Jesosy tsy maty ho an'ny Israely tsy tonga ho an'ny Israely ihany fa Jesosy de niteny nanao hoe fa misy ondry hafa ihany koa ivelan'ity vala ity raha ohatra ry havana ka ny Israely ihany natongavan'i Jesosy de tsisy antony andehanana amin'ireo tany hatrany amin'ny faran'ny tany fa ny any amin'ny faran'ny tany de zao efa tsy ny Israely intsony ihany
voafetra tao anatin'la sarintanina fiaoko anao teo a ny atao hoe taranaka voafidy zay mivoaka an'io rehefa mivoaka an'io ny atao amin'ny ilany Libia zao ny atao amin'ny ilany ny any Egypta ny any Libanona rehetrarehetra lavitra daholo reny Etiopia zany mbola ry nefa tadiditsika tsara fa ao amin'ny asan'ny apôstôly misy lehilahy anankiray tandapa Etiopiana izay nangetaentan'Andriamanitra de mahavariana fa nahitan'Andriamanitra nefa ny atao hoe jentilisa ravana taloha tsika zao rehefa miresaka hoe jentilisa de ny famaritana hoe jentilisa am'izao fiainantsika zao ohatry ny hoe olona maditra olona mbola tsy mivavaka olona zao tontolo zao fa ny jentilisa de rehefa olona hafa firenena fotsiny rehefa mivoaka an'le sarintanina sehoako anao teo fotsiny de jentilisa ny anarany rehefa ao am'le tempoly rehefa tsy ao anatin'ny tempoly de jentilisa ny anarany kianjan'ny jentilisa ary ny olona ohatr'ireny de zao tamin'ny andro tamin'ny tempoly tsy mitady an'Andriamanitra fa tsy hitovy amin'ny ao anatiny mihitsy raha mijery fampisehoana tsika ohatra ao am-palais des sports tsy mitovy mihitsy ianao mahita an'le mpihira eo sy ianao tsy tafiditra de mihaino ny feo any eny tokotany tsy mitovy zany ary sarotsarotra ihany ary zany nge ravana mahatonga an'ilay mpamoretra tsy netinetitra tsy sanendrandra ny lanitra ohatrany nanao devoira fotsiny izy tonga teo fa na izy ary ohatrany efa nionona hoe zavy mo inona moa zany ny tena ataoko eto hoe za nge mpamoretra nefa izy te hivavaka omeko moa izy ny fendrofendron'le fariseo de lasa izy de zay mamindrafo amiko de tehatratra izy mamindrafo amiko Andriamanitra ampanota lasa izy nandeha tsy niandry kory izy hoe inona tsy nampalelo ihany iny tantaran'iny rahalahy iny a fa ny zavatra tiako atongavana ravana de zao Jesosy naniraka vavolombeloko nareo izy any Jerosalema seran'ny Jodisy Samaria mbola ao ihany zany fa hatrany amin'ny faran'ny tany raha jerena angeravana ny saritany zany Madagasikara zany efa faran'ny tany zany raha mihoatra amin'io zavatra hoe farany de farany tany raha ny saritany no jerena ka hoe aizy ty Madagasikara mbola ry ambadiky ny continent afrikianina ry ambadika ahoana ny tenin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'le Isaia 1:20 ianao zay efa notantaniko avy tany amin'ny farany tany eto zany ravana de misy olona nytantanina avy any lavitra be ny tantanina tena Andriamanitra de milaza hoe hoy Andriamanitra ny tanako tsy fohy fa mahavonjy ohatrany hoe ny tanako tsy fohy fa lava fa ny tanan'Andriamanitra rehefa hitantana olona ravana rehefa misy olona ny fidiny de hatrany amin'ny farany tany tsy olana amin'Andriamanitra mankany olona ary teto de mitsikiny avy lavitra teto ry havana de ohatra momba velona ny fanantenany olona avy teny amin'ny sisiny eny an-tsisiny ny mpanao baolina ngeravina rehefa atao eny an-tsisiny zany de efa miala ny terrain izy miala eo ambony terrain izy zany eny an-tsisiny mitsinjatsinjaka io sisa ny azony atao fa tsy mandray anjary raha baolina izy any an-tsisiny izy any ivelan'ny kanja fa zao ravana malala be de be ny loatra nyty fariseo le tantareko anao teo le tantara momba le fariseo sy lay mpamoretra teo ny fariseo ny olona ao anatin'io tempolo io ravana ny sainy ary mandraky tiany androany tsy haiko anao na efa niaraka tamina jiosy tsy haiko nareo aty-andafy rehefa nanana fifandraisana amin'ny jiosy fa za zao nafantatra jiosy maromaro misy tanàna zay ary misy namako
jiosy daholo ny zareo moa ty misy tanàna ray ngesa fe to de jiosy daholo ao de zareo mahafinaritra sady tsara fanahy ny jiosy tsara fanahy be fa manambany be koa tsara fanahy hoe tia manolotolotra tia mizarazara fa mieritreritra anazy olona ambony zay zareo de tia tam'izany zay livreur tam'izany de rehefa manatretanao amindreo tena somary na de hoe eto katretsy ary de asemy bataina makeo izy tsy mihetsika eo de bataina eo aminao netana de ry zareo a za koa efa niasa tamina jiosy ny patronko taloha fa niala satria zao tena nisy zavatra nitranga za zany efa teneniko any namako za zany ravana za mivavaka de za zay olona resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra de hitoriako teny fa za zany tsy de tiako le hoe vao miditra amina toerana ray de tenen'ny olona zany hoe iny paster aleon'ny olona hita hoe iny ohatry ny pastera be ny toetrany aleon'ny olona hita fotsiny fa zany tsy mety amiko le tenteny hoe iny olona mpivavaka iny olona ohatr' zao fa le namako anak'iray zay teny anahan'izay misy gasy zay mahafantatra anahy miasa tao am'le fiasana zany paster io de voahenony am'izay de aereo paster izy de any aniny foana am'izay isan'andro de izy tena mirehare mihitsy izy hoe olona ao anatin'ny tepolo le nasehoko anao io zay ozy izy lanitra zany zay ozy izy ho any an-danitra izy ho any izy voafontsy izy ianao zany le atia le ohatry ny ninoninona ao ataonao jiosy tena jiosy mihitsy zareo tena jiosy avy any Palestina avy any Israel mihitsy ny anabavy mamia atao hoe jiosy tena zareo avy any mihitsy fa manana foko ohatry zareo de isaky ny firenena misy andry zareo de mitambatambatra zareo tena jiosy mihitsy tena tenenina eto jiosy arabaky teny mihitsy tena jiosy tena tarana Kristy Jesosy mihitsy taranak'Israely mihitsy de ino zay raha tsiko tenenina teo de zareo ohatrany io amin'ny tepolo io ny olona efa ao amin'ny tepoly matoko be mihitsy efa ao amin'ny tepoly de ny olona mieritreritra efa ao anatin'io tepoly io de mieritreritra fa voavonjy mieritreritra fa efa milamina ny aminy de mieritreritra mihitsy hoe tsisy atahorana intsony zany lanitra zany satria izy efa ao amin'ny tepoly ary na inona ataony de izy efa ao amin'ny tepoly ary zay no fandrika be so ihany tsika fa tsy vola tao anatin'io tepoly io hatram'izay so ihany tsika fa tetỳ akanjany jentilisa ry avana so ihany tsika fa tetỳ antsisiny so ihany tsika fa tetỳ amin'ny lavitra ny mahasamihafa an'ireo de zao ny olona mieritreritra fa efa ao tsy hanao nininona tsony tsy hanao ny tsaratsara kokoa tsony fa mionona hoe tsika efa vonjozy le patronko zay taloha hainao izy pastera de iny de mivavaka anao zany zao de ao mivavaka amin'izy ianao za mivavaka amin'i Jesosy de mihezany ary zareo tsy mino an'i Jesosy ny ankabetsahany ianao nge izy raha mivavaka amin'i Jesosy satria mivavaka aminahy tsy mitovy zany ianao nga ho avy any amin'ny rahany lanitra de mihezany fotsiny ny alako moa izy ny faran'iny volan'iny ny alako tena to teny nametrahako démission tsy miasa aminao ohatry ny ataonao ambanin-javatra ny Andriamanitro ianao izy anenina raha miala ato fa mahavariana ry havana ny olona rehetra tokoa tam'izany ny teny tamiko tsy antsezatsiaritra za zany tena tohana be mifoko ny teneniny an'izay hoe izy Jesosy no mitovy tena ialako kosa ianao fa tsy metiko zako mandohalika mivavaka ny antranoko toedavinao hitovy aminao raha ho ianao raha patronko ny antsaiko any de zany ny ataonao amin'ny Jesosiko tonga de nametrahako démission za koa ka efa nisy olona ny andry anahy tao ambadimbadika mety amin'ny fomba fiasako tsy hainainy tao ambadimbadika tao ianao izy dao hiasa ty amiko taoko tsara ny karamanao no ny amin'ny eo amin'ny patronanao io tomobile to de meko tomobile ianao de hitany fiasako tonga de nekeko za ko efa tsy efa te hiala fa teneko anao fantatry de nametraka démission to de teneny ianao izy aneniny ianao miala amiko aneniny ianao miala amiko
zao ny zavatra ny teneniko ao an-tsaiko ry havana ianao ny nanenina ny alako enonao tsara zavatra ny trano tsika ngery havana za teneniko anao fa ianao rehefa fidin'andriamanitra na eny akanjy eny atsisiny ianao tiavo andriamanitra raiso jesosy aza atao tsinitsinina jesosy fa jeronao tsara zavatra ny trano miala farany volana longolongoka zay mifankahito ihany isan'andro de longolongy amiko izy de za foana teneniny aneniny ianao izy izy ka ho hitanao tsara satria le olona le nandray anazy zany ohatry ny olona tsy antitrantitra zany fa jeune frimfrim reny aneniny ianao izy izy niala tamiko za tsy nidrarà hitantsika eo zany zany nomboka niasa tam'le anankiray izy ianao herinandro tena tsy mino anao teneniko herinandro namako rehetra zany le tompony tena tam anare anao miala tena inge patron mahafinaritra be ato io tena matotra be io ato sy ny sisa zany mialaka tam'le patron ray sady tiny be tonga de nomeny tomobile nomeny karama tsara sy ny sisako ohatr' zany ala herinandro asa zay nahazo an'ity le patron jiosy ty ndray maraina to de tsisy tonga teo tsony ny tomobile rehetrretra to de tsy ity izy mandraky ty ny androany tsy hitana itsony ny mpiasa rehetra teo tonga de tsisy ninana tao very asa ny karama tsy hita tomobile to de tsy hita nisy olana tamin'ny fanjakana to de saisisen'ny fanjakana daholo ny compte ny bloqué ny fanjakana ny tomobile rehetra to de saisi rehetrarehetra io le patron jiosy io mandraky ty androany tsy hitako tsony izy herinandro taorinan'ny alako ino moa zary tiako tenenanao voalohany indrindra ny jesosy nay aza atao an'izany rehefa tsy tianareo io meo anay de aza ambaniny io fa mahery ny anaran'io jesosy io satria tena nalahelo kosa tena nambaniny teo anatrehako mihitsy jesosy za mehezany foana hoe pastera fa hitatsika eo zany ay ny andriamanitro kay tsy azo sangisangina koa ngery havana ny jesosy tsika io rehefa tena manao tsinitsinina anazy mandraky ty androany tsy hitako tsony izy asa zay nalehany any ny zavatra fantatro de tsotra za le very fananenina ny ala tao fa izy ny nanenina ny ala tao satria za tsy jiosy fa za ry havana avany amin'ny sisiny avany atsisiny ary ny tantanana avylavitra tsika rehetra nge avylavitra tao avylavitra daholy taiza ny toerana ny ainganao misy fotoana ianao mezan'ny olona ianao hoe tianao de mivavaka eny ry havana azo ataony me azo ataony me tena mehezana za hoa tena teniko anao namako am'izao mbola mimeme anahy tena mimeme anahy hoe za lasa mivavaka fa zao ry havana azo ataony me ary ianao aza matahotra ny mehezana misy olona tonga de manary toko fotsiny de tonga de tsy mivavaka s gasy kely ariva etsika rahalahy de iny tsika ave de mba hoany an-danitra zany misy fampianarana nge be deabe zao miteny fa tsy ny zanak'israeliany ny voafidy donc zany tsika tokony tsy vavaka fa tsy marina zany Isaia 1:7 ianao zay efa nitantaniko avy tany amin'ny farany tany ianao nge zany ianao le natsoko avy tany atsisiny tena tena ivelany kanje tsy tao anatin'izany valan'ny fanotavana tsy misy idiratsika zany fa saingy nisy idiratsika zany no ny am' jesosy ary mifalia ianao fa tena kianjany jentilisany nisy atsika fa rehefa tonga jesosy ry havana malala veriko foana ty jesosy rehefa maty teo ambony azo fijaliana tadidinao le sarina sehoako anao teo sao de tsy tadidinao nao veriko sy ajerenanao hitanao i sary io ity sary ty eto ny mpisorona be de ato mitevitra masina ity misy rideau eto misy rideau hitanao iny curseur iny eo misy rideau manasaraka rideau matevina be mihitsiny de ato mitevitra ty efitra masina indrindra ao no misy mivoninahitra Andriamanitra ary tsisy mahazo miditra ao fa tsy lay mpisorona be teto tena ny olona tato am'ty tempolo ty aza ny mpisorona ihany no mandoro ny fanatitra ny eto de mitondra ny vavaka ny makaty de mihaona amin'Andriamanitra mihaino ny feon'Andriamanitra de milaza am'reto mpino reto milaza am'reto hoe zao ny zavatra mitranga
maika moa zany fa ny olona ty am'le kianjany jentilisa tsisy ninona tsy hitanao mbola lavitra be ve zany dingan'zany re avana fa rehefa maty jesosy ejerinao zany ty curseurako ty a hitanao ty tsipiky ty manasaraka anyty e sy ty d ty efitra masina indrindra de eto misy rideau manasaraka matevina be de volazan'ny ten'andriamanitra fa rehefa maty jesosy a de maizina ny andro ary rehefa maizina ny andro a de nandeha ny orohorontany sy ny sisa de zao efa teny jesosy hoe vita de tritra rovotra avany ambony ka hatrany ambany tritra ny lamban'ny teboly ina moa ny hevitra zay ny hevitra zay de tsotra ry havana tsy nanana asa be tsony lay mpisorona be teto fa nanomboka teo de entrée libre teto am'ty hevitra nampisaraka ny hevitra masina sy ny hevitra masina indrindra rehefa maty jesosy nanomboka teo ny avany atsisiny sy ny avany alavitra ny eo amin'ny kianjany jentilisa ny avany amin'ny sisiny tany palestina rehetrarehetra iny enina hatrany Etiopia hatrany amin'ny Madagasikara na mbola hatrany amin'ny pôle sud pôle nord ra nisy olona tany ry havako ry havana malala nanana anjara amin'Andriamanitra tao le am'izay zay mahatonga atsika tsy manary toky ary zay mahatonga an' jesosy nampitahotra ny Israely tam'izany fotoana zany mitandremo fa efa melo lalana anareo ny mpamoretra sy ny mpijangajanga ny mpamoretra sy ny mpijangajanga ny jentilisa rehetrarehetra ty tiakianja ny jentilisa tandremo efa rovotra ny lamban'ny tepoly tandremo fefa rovotra ny lamban'ny tepoly ary efa rovotra ny lamban'ny tepoly tsy misy masakana ny jentilisa tsy hita amin'ny voninahitr'Andriamanitra raha manana dino tenany am'lay rahany jesosy izy ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianao zay nytantanako avy tany amin'ny farany tany ary natsoko avy tany atsisiny ka ny lazako hoe mpanompoka ianao ry havana mba fantatrao nanomboka eo mitovy tantana amin'Israely ianao hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andiny fahavalo hoe rehefa ianao kosa ry Israely mpanompoko ankehitriny za ianao Andonirina Suzelle mama Valtina mami Mampionina Anitra Nirina Natalie Armande Lalao nareo rehetrarehetra ny ambony andry mpanompon'Andriamanitra ianao toy zao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy fanana ny fiainana marika tsy hisy ho very niza raha mandray any jesosy raha mandray le raha manaikiditra ao am'ilay efitra masiny indrindra satria efa tapaka efa rovotra ilay rindrina nanasaraka avy tany atsisiny ianao avy tany an-tany lavitra tsika fa zao ny tadidio ianao io ny fidian'Andriamanitra ary ianao no mbola ohatrin'io androany de ianao tsy narian'Andriamanitra mety toy izy ianao hoe olana be zany nianako zany fa ty ianao mbola eo hoy izy ianao hoe tena nandalo ady mafy a fa io ianao mbola eo satria ianao no fidian'Andriamanitra ary tsy nariana ianao alleloia misy olona eto am'izao fotoana zao antefany zany teny zany manokana mihitsy mety misy olona mbola tsy nivavaka teto hatramin'izay mety misy olona tena hoe lavitra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy araky teny anavavy Maria hoe tena tsy mendrika akory ahako tsisy mendrika tsika naray ary tsisy mendrika teny ratsy firy ry havana ny voateniko hatramin'izay ny enako teny ratsy firy teny ratsy mpiady aman'olona mpisotro toka tsy hitako izay tsy nataoko fa raha izany raha tsy nisy io teny io aleokiany ny sorotoka aleokiany nanao fiainana tsisy dika andry havana impiro-tanora ry havana antitra any aty vo antitra aty fa misy io teny io
dia intia nandraindrahan Jesosy nanamasinana azy zany dia intia tonga eto voafidy za hitanao io voafidy ary za hitanao io tsy matahotra ny hoarian'Andriamanitra zany. Inona koa izy ianao gasy kely fa nanaiky an'i Jesosy tompoko ary mitandreminareo jiosy fa ho songonana nareo ataovy tsinitsinina ihany le zanaky ny mpandrafitra fa aminay io mpanjaka ny mpanjaka io tompony tompo tsy fantatra io tsy mahalala n'io ny razanay fa nampahalalana anay androany avy tany an-tany lavitra zay avy tany afarany tany tany amin'ny sisiny mihitsy fa ny tanan'ny Andriamanitray lavabe dia mba nahaka anay rado lavitra be ry rado sy tomony moramora amin'ilay tanany lavabe afy familanao ianao koa mba ohatra zany androany mba mario amin'ny baibolinao ny 1:10 manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao ary aza merikerika foana fa zany Andriamanitra ao aperikerika samy manana Andriamanitra ny daholo ny firenena rehetra ary rehefa tojolana dia merikerika tsy haiko iza ny Andriamanitra ao taloha fa samy nanana ny Andriamanitra antsika taloha fa eto Andriamanitra tena miteny aminao mihitsy aza merikerika tsony efa nividiko ianao za tsy manary ianao aza merikerika tsony fa zany Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako riavana malala tianao Jesosy androany za tena te hilaza aminao mihitsy fa ianao io avy teny amin'ny sisiny ianao ny nalaina araroty mahavariana riavana ny mahita olona efa tafiditra anatin'ny vala mifanompo zany afantatra olona maraparanako azy tena teneniko anao za mahafantatra rahalahy anankiray zay rahalahy mpiara-manompo an'Andriamanitra taloha izy io riavana tratrana fahadisopana tenany izy niaraka tamin'Andriamanitra izy tena olona mirehatra be mihitsy mirehatra fa rehefa nandalo ny fitsapana mamay dia diso fanantenana tamin'Andriamanitra ary lasa tena naditra lasa tena niverin-dalina tanteraka mihitsy dia tsy nety adiniko nefa riavana fa tamin'iza mbola voahiditra tamin'izany fifoazam-pana zany io lehilahy io nampitomany hitano iry nataontsika maly tompo ekeko tsotra iny ma tsy hira natsiarovan'olona anahy iny hira tiako tena mampitomany ana ary atsiarovan'olona marobe anahy zany hoe ekeko tsotro zao zany dia nitaritiny iny hira iny izy nitarika fotoana tena ny ranomaso ny rako an'iny iny tamin'izany efa nanomboka ny vavaka dia rehefa io rahalahy akoatran'ny olona rehetra zay efa mitoriteny fa tena matorotorony fo fa niverin-dalana izy taty ary fa za riavana malala tena tsy adiniko ny vavaka ho azy na dia mbola zaza ra-panahy tamin'izany tsy adiniko ary tena zay mivady tena nanao ny asany koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra fa zay mivady koa tena ny kely aina nanao zay niverenan'izany rahalahy zany tao amin'Andriamanitra misy fotoana tsy mampino anao zany teneniko zany hoe misy fotoana izy io miverina misotro toka dia mandeha amin'ilay mibara reny le karaoke le bara tena tsy fakahitany reny andro amin'ny 2 maraina izy miantso anahy za matory allo izy io za ihany ty zay mambe mihitsy alola rato tena mba alaivakely azy ty fa tena tsy haiko so mitondra tôbily aiza ho ay ianao aty ararina zao zay raha tsy tsakotsomintsy tena mama aza mihetsiketsiky eo ianao tena mampina lasa ho aza amin'ny 2 maraina lasa velomiko ny tômôbilina ditako eo amin'le bara tamin'izay be desiko daholo le olona le miaraka taminy teo tsy fantatra reny ao fa olona mivavaka io izy an'ilay vehivavy zanaky ny alina sangisangy aminazy io be desiko fa raha zany misy olona nahita so ihany mifanera tamin'ny mampinona hoe hoany fa raha zany misy mpanao gazety tena lehilahy iray efa mpanompon'Andriamanitra no ny fanadalana
fa sahako niarany joro tamin'ny teo ry havana malala nibedy anazy teo amasin'io lino ty ataonao ty ho a ianao nge olona mivavaka ianao nge mpanompon'andriamanitra fa maninona anao manao andao ianao ody bedeziko etiko nody tsy navelako mihitsy anomboka teo etiko za taloha fitarika vavaka maraina be amin'ny 10 rehefa inavo izay mampino latsinainy laribizo manga fa nizay tsy tadidiko any am-piangonana amin'ny 10 ka hatramin'ny 7 za mitarika vavaka maraina fa alaiko any an-trano ifoazako amin'ny 4 dia alaiko any an-trano andaotsika hivavaka ho a eny andalana andeha hivavaka ampenokira matoritory vo tonga am-piangonana ifafahako de livrena sy ny sisa de tavaverina kely amin'andriamanitra de lasa ndre miady atsena ndre ry tsena ry de raha izy tena hoe tena fa ankehitriny ary havana eritreritra fantatry fa maheno anazy ny rahalahako zany fantatry fa maheno anazy ny rahalahako amin'izao fotoana izao ianao mihitsy ny teneniko eto androany tsy mifankahita tsosy rehefa elabetsika tsy mifankahita reko ianao taloha efa niverina talohan'ny alahako tany tsaroko mihitsy ny fady aniny ianao netiko niara-niakatra tamin'ny foteny ambony alitara ianao ary ny famihana ny ranomasontsika fa hiverina amin'andriamanitra ianao reko fa mbola niverina niala tamin'andriamanitra indray ianao fa zao ko fantatrao fa tsy azo sangisangina ny famindrapon'andriamanitra ary nanao zay afako taminao za rahalahy mba hiverenanao amin'andriamanitra satria ny antony de zao isika tsy tokony tafiditra tsy tokony tokony dongy isan'andro tsika ravana malala mba ahafahantsika miditra ao amin'izany tempolin'andriamanitra zany satria tsika tokony ety ivelany fa maninontsika nomena anjara nomena inona moa zany ny ilazako an'izany tsy tiako atao amin'ny teny frantsay nomena tombony ngetsika ravana fa maninona misy olona endrasana tambatambazana vo hivavaka ravana fa raha mba fantatrao ny fahasoavany zany rindry ny rideau lamba ny tempolon-drovitina ho anao zany raha mba fantatrao ny lanjany zany ianao miditra afaka miditra ao amin'ny tempolin'andriamanitra de tsy anao kisangisangy fivavahany zany ianao za ravana malala za tsy tambatambazana hivavaka ary zany mahavariana natsika ato amin'ny groupe ange misy an'izany misy foana zany misy olona mieritreritra hoe tambatambazana izy hivavaka rehefa tsy hivavaka ianao tasa mivavaka fa za aloha za hitanao hivavaka satria fantatro fa zavatra tsy tokony ho anahy fa nomena anao ny fahasoavan'andriamanitra de tsy avotsitro za raha ko azy andriamanitra miteny hoe tany amin'ny sisiny sy tany amin'ny farany tanyka ianao ny nalaiko hoe de ho ararotiko zany de tsy ho avotsitro tsony zany satria efa nomena maimai-poana no ny fahasoavan'andriamanitra de aza matahotra ianao fa ianao io voafidy an'andriamanitra tsy kisendrasendra ny atongavanao eto zany hoe sendra mba nandalo ty fandarana ty tsy a hony ten'andriamanitra tsy anareo no nifidy ahy fa izany no nifidy anareo mba handesy amo tsika rehetra ny fidin'andriamanitra to ary tadidio tsy hoe tsara ianao de nifidiana tsisy tsara ety amintsika na de ray azy fa tsara andriamanitra ny fidy atsika maherezy ianao a efa nifidina ianao de tsy mba hariny midira ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra midira am'izay ao amin'ny tempoly midira eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra fa tsisy manahaka anao tsony fa jesosy a efa mato anao maherezy tsika rehetrrehetra atolotra anao ty hery ty a efa novidiko a de tsy mba hariko de mahereza aza tambatambazana zany mivavaka zay zany a afatra ho atsika eto amin'ity fandaratsika ty tsisy aky tambitamby mihitsy eo teo mivavaha ao zay mitandrina didin'andriamanitra tandremindro reto le ohatry zao a do tsika hitandrina sabaty toy zany hoe sabaty zany ao fa raha misy aminareo eto zao ohatry zany miaraka aminay eto isan'andro amanao amainina sy ny sisa fa misy mpanompon'andriamanitra hafa koa mizara hoe sabaty zany efa tsy izy tsony de ianao mihitsy manao an'le jador sy mbola mizara an'le tenin'andriamanitra eo hitanay nge reny tsy mampanina anay nge reny tsy mampanina mihitsy fa zao rehefa tsy tianareo le andro sabaty io alao anay fanaso ny fiainanay sy ny fanahnay sy ny vatanay io ary tsy isaka nambitamby mihitsy ety hoe ao moreta tonga afa mitandrina sabaty fa misy fisakafoanana amin'ny atoandro zay tsy natao an'izany zaranay ary misy andry tena
samborona io tsisy tambatambazana eto aza mba tambatambaza aza miandry tambatambazana zany ianao mivava rehefa tonga aminao aloha alanenin'Andriamanitra de alaivo ho voninahitr'Andriamanitra de mahay resitsika rehetra mino fa voarainao zay afatra Anabavy de samia mahery isika tsirairay avy mpanompoka ianao efa nofidiko tsy mba hariko de samy mahery daholo ary alleluia amen. Andray ny fampianarako no avy anery tena amen Jesosy avy anery tena iady ho azy any an-danitra amen Jesosy tsy avelany anjely fa zanaka toteny efa nofidiko sotra Jesosy eny Jesosy sotra Andriamanitra amen. Raha izay natsona amin'ny anarako no andeha anery tena raha izay natsona amin'ny anarako raisy ny fampianarana no avy anery tena sotra Jesosy amen Jesosy ianao inge tsy avelan'Andriamanitra anjenizeny zany mitantaniny foana ianao ataovy zay atonganao toteny efa nofidino a ianao tsy ariny zany lalasa nabavy amen Jesosy sotra Jesosy endry avana malala zany ke avana malala tsy hoe resaka asiana ny tenanako anao zany fa tena zavatra marina zany be dia be ny olona amin'izao fotoana izao miandry tambatambazana voandray an'i Jesosy naovana zavatra be dia be ry havana malala ny jiosy zavatra kely ihany ny takiana aminy mino an'i Jesosy fotsiny izy dia tafita izy fa isika ry havana
mbola tserenga reto dingana totsika mbola miala tsy mihinana ny zava-padiana aloha mbola miferina mitandry nandro sabata aloha jusika efa zany foana efa zany daholo ny fiainana betsaka angely avana ny zavatra mbola mila miala amintsika dingana ange zany mbola ho atao zany ryavana dia zany venao dia mbola mila ho tambatambazana ryavana nefa jesosy efa mahatoanao jesosy efa tonga mba hamonjy atsika za mitenanao androany raha hatramin'izay ianao miandro tambatambazana vao mivavaka androany fantaro fa ianao ny tokony hanambitambotsy Andriamanitra raiso aho azariana tario aho tonga any an-danitra mivavaka tsika amin'izao fotoana izao misaotranao zay Jesosy tamin'ity androany ity misaotra satria matoka Jesosy fa voarainay tsirairay avy ny lesona androany ary teny mpitiavana be mihitsy no nomenao anay androany tena teny mpitiavana Andriamanitra satria mampianatra anay mba handray an'izany fahasoavana ngezabe zay tsy tokony ho anay nefa nomenanay ay tokoa Andriamanitra na dia avy lavitra seny amin'ny sisiny ary izay dia mbola nofidianao ihany ekeko fa misy ny zanak'Israely izay lasa lavitra ry havana malala ekeko fa misy ny zanak'Israely izay azo babo tafiala tamin'Andriamanitra dia mba lasa koa nivoaka avy tany an-tsisiny lasa nakany an-tsisiny sy any amin'ny tany lavitra fa ianao koa izaho koa dia betsaka tamin'ireny hoararotinay Jesosy hoararotinay ny fotoana izay mbola ahafahanay mandray ny anjara famonjena avy aminao any tena marina Jesosy dia zao ny raha anao dia tsy mety ritra ary nararaka ao anadiovana nay menakavy maneran-tany afaka mandray amin'izany niza na nefa manan'Andriamanitra na ny tsy mino an'Andriamanitra na ny olona tsy haiko avy ny anjaranay Jesosy dia zao manaiko tantan'ilay tanana maherin'Andriamanitra tamin'ny alalanao ny ambiny rehetra sisa dia tsy hainay zany misaotra Andriamanitra misaotra ny amin'ny mbola fandraisanao anay misaotra Andriamanitra fa na dia tsy mendrika izahay dia ndreto izay mbola tafavory eto izay rehetrarehetra dia avy lavitra ny fanjakanao avokoa izay mahadipo mahaditra maloto saingy nidiovina tamin'ny rano zanak'ondry dia niraisinay Jesosy ilay lalana sy fahamarinana sy fiainana ary no ny aminy ny andehananay any an-danitra fa tsy no ny amin'ny inona koa tsy ny amin'ny fahamarinanay tsy manan'izay na dia kely aza Andriamanitra ny fahamarinany razanay tsy misy na dia kely aza azo isaina fa no ny amin'ny ranao Jesosy tritra ny lamban'ny tempoly indreto mitanjozotra makao amin'ny efitra masina indrindra izay tsirairay avy reto Jesosy misaotra Andriamanitra misaotra satria ay azona hidirana ny efitra masina indrindra misaotra no ny amin'ny Jesosy zanakao misaotra no ny amin'ny Jesosy zanakao fa raha tsy teo ianao Jesosy dia tsy hainay hoe taizan'ny faranay ny farana teo amin'ny fasana ny fiainanay ny farana teo amin'ny 70 taona sy ny 80 taona ny fiainanay misaotra Andriamanitra voninahitra ny eo anao ny angatahako aminao Andriamanitra dia hamanga ny olona rehetra ianao amin'izao fotoana izao mety misy olona any ambadimbadika any Andriamanitra manao sangisangy miala aminao dia miverina aminao dia miala aminao dia miverina aminao satria hoe mpamindra fo ianao Andriamanitra tsy ho aminay intsony izany manomboka androany fa ho tsapanay ho ataonay ato anatin'ny fonay Andriamanitra ataonay ato anatin'ny fonay Andriamanitra fa fahasoavana lehibe ho anay fahasoavana izany eo akaikinao zany misaotra Jesosy farafahakeliny Jesosy ny mpanaraka an'ity fandarana ity aza veranao manao sangisangy itsony efa akaiky ianao Jesosy
ndao anenenanay izay atsona lava amin'ny verin-dalana lava reto fa mba handeha amin'izay ka nifikitra aminao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Dia vosatana dia faritro amin'ny ranao tsy afaka hanendaka intsony izany tenin'Andriamanitra voatory teto androany izany ho voninahitra ianaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Ampandrosotsika ny anabavintsika aina ankehitriny hivavaka ho an'ny fireneny. Tay tompana baviany. Fa ny tombo daholo rehetrarehetra dia mbola hiaraka hivavaka ary isika. Dia Andriamanitra rainay eo, misaotra betsaka anao izay amin'ny fotoananay androany. Misaotra betsaka anao Jesosy tamin'ny izany teny mamy izany. Misaotra satria sambatra tokoa izay manana anao Jesosy. Sambatra izay satria na avy any amin'ny tany lavitra izay Jesosy, na dia mpanota be aza Jesosy dia ankehitriny izay dia tonga eo akaikinao. Ankehitriny izay dia manana anjara amin'ilay fanantenana. Ankehitriny izay Jesosy dia afaka manantena an'izany paradisa, afaka manantena an'izany ahitanao izany Jesosy. Dia misaotra anao, misaotra ny amin'ny razana latsakaona diovanao anay tsirairay avy. Misaotra anao Tompo malalo. Ndreto izay Jesosy, tena faly izay. Ary tena vonona izay Jesosy mitazona an'izany fahasoavana lehibe nomenao anay izany. Tena vonona izay Jesosy hikolokolo an'izany famonjena lehibe nomenao anay izany. Ampianaro isan'andro ny didinao izay. Ampianaro isan'andro ny sitraponao izay Jesosy. Okany hitombo aminay tsirairay avy reto isan'andro ny fitiavana anao. Ny fitiavana anao ny asanao Jesosy. Ary okany izay tsirairay avy Jesosy ho fenoy ny herinao mba hifikitra Tompo. Hiandry anao Jesosy satria fantatray fa tsy ho ela dia ho avy ianao. Mankasitraka Jesosy satria na dia mandalo fahoriana ary izay, na dia mandalo fitsapana ary izay, dia mbola tsy anatinay izany fanantenana izany hoe indray androany dia mbola hisava ny rahona, indray androany dia mbola hita fahazavana izay. Mankasitraka anao izay Tompo malalo. Mankasitraka anao ny aminay tsirairay avy izay tonga eto Jesosy satria ny tananao no nitsitona anay, ny fanainao masina no nitarika anay teto Jesosy. Any amin'ny tany maro isan-karazany izay reto Jesosy. Amin'ny toerana maro hafa izay reto Jesosy. Kanefa dia nampionao amin'izao fandarana kely izao. Mety hoe kely izany Jesosy fa tena andraisanay fahasoavana, tena andraisanay fampaherezana, tena hatsapahanay ny fanatrehanao, tena andraisanay Jesosy hery. Dia mankasitraka anao Tompo, mankasitraka ny amin'ny connexion ny tsirairay avy. Dia ankehitriny koa izay Jesosy tsy manadino ny firenenay Jesosy. Ny firenenay dia efa nofidinao. Ny firenenay Jesosy araka ny teny teo hoe tena hoe any amin'ny farany tany, kanefa dia efa nofidinao izany firenenay izany Jesosy. Ary ny teninao ny laza Jesosy hoe izay efa nofidinao dia tsy harianao Tompo malalo mamindrafo amin'izany firenenay izany. Fantatray fa ny tananao no efa namonjy ny firenenay, kanefa Jesosy noho ny fahotanay, noho ny hotanay Jesosy dia tafasaraka taminao izay. Maro ny manjaka ny ratsy Jesosy noho ny elokay, noho ny tsy fankatoavanay lalàna Jesosy. Dia mamindrafo aminay malagasy, mamindrafo amin'ny Madagasikara-nay Jesosy. Mamindrafo amin'ny razambe anay izay napiditra fanompo-tsampy Jesosy. Tompo malalo, mangataka aminao izay Jesosy. Aoka ilay rahanao izay efa nalazaka ao koa Jesosy. Anadio ny tsirairay avy Jesosy, pasio ny tsirairay avy Tompo. Mba handray anao, mba hitodika aminao Jesosy. Amela ny asa ratsiny, amela ny fahotany fa tena hitodika aminao. Izany vahaolana Jesosy. Izany tena vahaolana ilain'ny firenenay dia ny fitodianay aminao. Jereo manokana Jesosy ireny mahantra, jereo manokana ireny olona izay tena mbola any ambanivohitra mety tsy afaka marehana izany teny mpamonjeny izany, izany teny mpanantenana izany Jesosy. Mba anirao mpanomponao izy ireny Tompo. Anirao mpanomponao mba hitondra fifoazam-panahy. Ireny marary any amin'ny hopitaly, ireny any am-ponjy ireny Jesosy. Anirao miara-mila anao Jesosy ireny mba hitondra teny mpanasitrana, teny mpanafahana. Fa mila an'izany ny firenenay. Arovoko ny fianakaviana rehetra izay any Jesosy. Arovo ny tsirairay avy
arovony tsy manako aminy. Tompo ianao ny andrandrainay, ianao no ilain'ny firenenay. Ny herinao Jesosy no afaka anafaka anay. Ianao rery ihany Jesosy no afaka anadio ny firenenay io Tompo. Mbola manantenanao zay Jesosy, manantenanao zay efa tsy ho arianao zany firenena efa novidinao zany Tompo malalo. Misaotra satria fantatray fa mbola mamindra fo ianao amin'izao fotoana izao. Misaotra satria mbola omenao fotoana zay Jesosy, mbola afaka hiverenanay aminao. Mbola omenao fotoana zay Jesosy, mbola afaka hitondranay amam-bavaka Jesosy. Tendreto zay Tompo malala mitalao aminao Tompo amin'izany firenena izany. Jereo amin'indra fonao Jesosy. Jesosy, fantatray fa mbola mivavaka ho anay ianao amin'izao fotoana izao. Aoka ny Jesosy ny sitraponao rery ihany no tanteraka fa tsy ny sitraponay. Maro Jesosy ny zavatra tianay, maro ny zavatra tianay hovaina, maro Jesosy ny zavatra tianay ho tanteraka ao amin'ny firenena io. Kanefa ianao Jesosy ny tompo teny farany. Dia ataovy izay tianao Tompo malalo, fa manaiky anao zay Jesosy. Misaotra Jesosy satria ianao dia miaro anay. Misaotra Jesosy satria nanatrika anay teto ianao. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny vavaka rehetra fampahirezana. Misaotra koa ny amin'ny connexion anay tsirairay avy Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoananay izay nahafahanay niaina. Misaotra satria mety mbola misy amperinasa Jesosy fa mbola navahanao afaka naheno an'izany teny izany. Ary misaotra Jesosy satria fantatray fa nisy olona novonjenao indray teto. Fantatray Jesosy fa nisy olona voataona ao aminao indray teto Jesosy. Dia apetraka feno ampelantananao Jesosy ny fandaharanay Jesosy. Mandra-piavinao ny amin'ny raha an-lanitra Tompo. Dia hisy foana izany fandaharanay izany. Ankahirez izay tsirairay avy Tompo malalo. Ankahirez Jesosy omeo hery manokana ny mpitondranay pastera mivady Jesosy. Izay mahatanteraka an'izao fandaharana izao. Tena manao ny moyen rehetrarehetra Jesosy. Hitanao ny asa aman-draharaha. Kanefa dia totosany foana izao fandaharana izao Jesosy. Dia misaotra satria ianao no nanoana azy. Misaotra satria ny tananao koa no mihazona Jesosy mahatonga mbola tafajoro izany. Dia apetraka feno ampelantananao koa Jesosy ny fankalazana ny faharoa taona ny radio anay. Tompo tena faly Jesosy. Tena faly eny fa mety mbola vitsy an'izany taona izany oharina amin'ny hafa Jesosy. Fa tena mbola fahasoavana ary fitiavana Jesosy. Mbola totosany izany dia apetraka feno ampelantananao izany Tompo malalo izany projet izany ianao fankalazana Jesosy. Aoka ny ianao anatotosany izany. Dia raha isaraka eto koa izay Jesosy dia misaotra sahady satria ny anjelinao masina efa ombanay tsirairay. Atoram-pifaliana izay, atoram-piadanana izay. Satria izay efa olom-bofidinao tsy arianao izany izay. Ary tsy ananay ahy izay ny amin'ny ampitsonay Jesosy. Mankasitraka anao sahady Tompo. Ny fanahinao masina ny ombanay tsirairay avy. Mandra-piverina eto indray Jesosy, mandra-pionana eto indray Jesosy. Raha mbola tsy ho avy any amin'ny raha ao an-lanitra ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay an'izany vavaka izany. Anao rery ihany ny voninahitra. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny nabavy ihany tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Misaotra anao koa nahatra hatramin'ny farany. Tapitra eto ny fandaharantsika ny tapitra. Fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra satria tsika dia miaraka foana andro manalina ao amin'ny www.andramokaizaho.com ny akira teo izay ankalaza ny faharoa taonany tsika amin'ny faharoan'ny volana oktobra zao amin'ny zoma amin'ny tapabolana zoma ho avy zao zany amin'ny tapabolana zoma lasa teo zany dia afinaritra be fotoana antsika eto ampatsivina any manomboka amin'ny 7 ora sasany dia tonga aloha dia misy andratany mampionana ny mandeha dia avy eo amin'izay fandarana ohatran'izao ataontsika izao saingy misy zavatra maro ho hitanao io ka eo amin'ny adiny 3 sasany eo tsika hiaraka eto manomboka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 2 maraina mahery kely eo tsika niaraka eto hitanao andray anjara eto daholo ireo ankizy eo amin'ny fandaharana efa hitanao ambadimbadika rehetrarehetra ireo ho avy eto amintsika eto dia tsika mbavaka ny ranabavitsika zokintsika pasteur Rondro hiditra eto koa izy anona te-pitahiana sy tsodrano an'izao
fandarantsika zao fiditsika fidina mivady manokana izy satria hitantsika efa nisy fotoana ihany nataontsika nisy délivrance nataontsika momba ny coronavirus taminy zany de nanao antso avy izy amin'ny pastera mazoto de faly be zay fa nisy pastera anankiray namaly ny antso de pastera rondro zany ary rariny loatra raha mba ho atsotsika izy amin'io mba ho ataontsika sokray aman-dreny mba hitsotranatsika any anatin'izany faharoa taona zany de misaotra azy manokana nanaiky ataon'Andriamanitra fitaovana izy ampanetretena ny nanekeny ampanetretena koa ny nangalantsika ny invitentsika anazy alleloia de akoatr'izay mandeha ny akiradio andro aman'alina toriteny isaky ny adiny 3 am'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina am'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina misy hira mahafinaritra be foana fa mianoto www.ndramokizao.com azadiny koa fa efa manomboka indray tsika manangona ny vola anaovantsika fanampiana ho an'ny mantra ho an'ny sahirana ao amin'ilay groupe Gamaliela izay natsangatsika mba hitsika hoanana ny mantra karaha misy azonao atao voatsirambony tanana kely na 5 €, 10 €, 20 € na 100 € na 200 € zay misy azonao atao ataontsika iny zany ho ataontsika anapitsika ny sahirana tsy ataontsika hoe toriteny ambava fotsiny fa ataontsika mitraikany amin'ny olona koa ny filazantsara ravana de anampy ny mahantra tsika ny fanampiana ataontsika de zao anampy ny ankizy classe d'examen tsika any amin'ny classe de 7e any Madagasikara de toanatsika tamin'ny heritaona tsika tamin'ny teo-pianarana lasa teo tsika nanoanandry reo amina sakafo mandritra ny ray volana sy tapa nomena sakafo alohan'ny CEPE voninahitry n'Andriamanitra aloha fa na de maivamaivana aza ny tapa-hafana tamin'ny CEPE de mba nisy any ary zareo le nzaraitsika akanjo nzaraitsika sakafo reny no afaka fanadinana de mbola anaondratsika am'ty manaraky ny cahier ny stylo ny kojakoja isan-karazany reny ataontsika raha mbola misy azontsika atao moa hoe izara-kanjo indray tsika rehefa kaiky fanadinana de ho ataontsika zany fa zao milanao de milana andaontsika anangona zay kely vitatsika de andao tena hoe ho ateritsika ho an'ny mantra fa raha manao an'izany andreo madinika tsika taka manao an'izany ho an'ny tompo voninahitry n'Andriamanitra sotranao hatratra amin'ny farany teatsika Jesosy mahay reza raha mbola tsy tonga Jesosy de raha pitso alina indray tsika amin'ny 6 heures sasany de eo neto mahay reza daholo tahiny Jesosy ary sotrana rehetra zay mpandray anjara teto androany voninahitra ho an'Andriamanitra rery any